Sulunga tamku fiaranga tika Befanta pati masarkano Boyanga vyako panada tika topa mora pita Na bola chimanda mbola zau Konisi bola zau Hano mis na piadangwa Sina tita sina ola zau Mo azafaga sato chiramp na letu kakang Eza lota numbano ano biza angati ita numali Nika yanga telefon fan so de libra no sina mali Ni kukukuk ni kumangza Bundi tarengam de Tanganam daling imabosau cimalan kali Valiko met mata kaposuo Tiada kwano mamane Love na kanswa onjuo Sadisi ulane met mata kaposuo Araka ny efa nampahafantarinantsika dia aty Tamatave indray misy ny équipe ny destination malagasy amin'izao fotoan'izao dia alaintsika daholo ny artiste aty Tamatave aty fa ny tena hanomboantsika nyity fiarahana androany ity aloha dia hiaraka amin'ny Rootsman tsika ka dia raha ohatra amin'ny farany ary fandaharana destination malagasy. Numali Nika yanga telefon fan so de libra no sina mali Ni kukukuk ni kumangza bundi tarengam de bali Nama tanganam daling imavozau simalan kali Valiko bet matap kaposuo Tiada kwano mamane Love na kanswa onjuo Sadisi ulane Bet matap kaposuo dia tonga somatsara ato amin'ity toerana ity indray tsika araka ny niteneniko teo ampiandohana teo dia hoy izy hay hoe ho tetezina indray aloha sady azo tombo indray sika rehetra mpanaraka fandarana destination malagasy indrindra ianareo eto Tamatave eto fa dia maro artiste eto dia ny hanomboantsika an'izay fiarahana miaraka amin'ny artiste ny Tamaga zay dia Rootsman. Man, mety ve zany? Miarabanao dia te-hiteny hoe tonga soa aty aminay nefa ny za te-hiteny hoe tratra soa ihany koa ianareo aty Tamatave. Tsy nanaiko mihitsy ny ekipa fa hoe alora nga iazakazahantsika any Tamatave Rootsman rehefa tsy hanafika antsika any Antananarivo ihany. Dia salama daholo mpiray-tanindrazana rehetra. Salama koa ianao Mademoiselle Mimi. Dia destination malagasy welcome to Jamrock efa Tamaga lisany tamin'ilay izy. Zay moa i Rootsman efa teny fanomezanay tamin'ity fiatomboan'ity taona 2024 ty hoe ho tsara bebe kokoa ny fiarahantsika eto amin'ny destination malagasy dia izao zany aloha ny destination malagasy dia tonga aty Tamatave araka ny reny fampahafantarana izay hoentinay foana ireny dia Rootsman no hanomboantsika an'izay fiarahana amin'ity volana febroary ity. Sady zay koa vao Rootsman vao nivahiny teto amin'ny destination malagasy. Voalohany mihitsy. Voalohany mihitsy. Ataontsika mahafinaritra ny fiarahana. Ndao Rootsman ho tantarantsika fohifohy hoe nanomboka tamin'ny taona moviana marina no nisiny zany hoe Rootsman en tant que artiste. En tant que artiste. Tsara be ilay question ny hanomboako tamin'izy zany le hoe nazazaza départ 2021. Fa raha hoe lalao la muzika ndray fa tsy nalaza za tamin'izay fa ela départ efa tany tamin'ny 2015 fa 2021 jusqu'à zao zany dia mbola mipetraka foana anarantsika tsy zovina amin'izy dia misaotra betsaka amin'ny fanatika mampiakatra anay foana. Anisan'ny tena nahafantarako anao zay dia ny filalaovanao
akoustika ihany koa famohanao an'ireny hiranao reny ohatrany ihany anaty clip somary botoboto zay dia rehefa anaka tena hoe ve tia namana ty miswing tena sentimental be ohatra zao koa izy rehefa mamoaka an'le côté akoustika moa teo ihany koa Ranada Big MG anisan'ny nampafantatra anao hoe mahay zavatra ty badikely ny Tamaga ty dia savasavaiko le izy dia hoe io kefa roots man sarana koa anao ina natonga le hoe roots hoe maninona ya natonga ny roots zany a le safidy anatin'ny mozika ya le rythme aloha tiako le rythme reggae roots aloha tiako za koa fanina be any tany faya any lazay amin'ny fahita lavitra any kobelaza fanina be any laza dia ohatraohatran'izay dia le roots moa azavaiko racine fotony anankiray fa maro vatany anankiray fa maro fototra dia tsika koa tsy mipratike tsy hoe mafy be tsika tsy mafy be fa tsy mipratike rythme ray fopaka be le sampasampany ao anatiny ao dia zay le nanaovako anarako hoe rootsman maro sampana zany dia rythme dia ndray koa feo vadibadika niainga aviaiza le fakafizanao an'le izy niainga aviaiza satria matetika manko rehefa hoe mipetraka zany rootsman zany dia mety isy teny makamaka tahaka amin'ny ana teo moa anao fa niteny hoe anisan'ny mpakafy any tany faya tena mpakafy mihitsy dia hoe niainga aviaiza efa hatramin'izay hoe fitiavana mozika mihitsy dia tonga dia hoe ino mihitsy lay safidy lay tianao anatina mozika satria maro be ao ny ino mihitsy ny safidiko satria hitako miavaka kely ary izy tena hitako hoe musique un peu différent quoi un peu différent izy sady mélodique tsy vitany mélodique izy nefa hafa mihitsy zany izy dia mampandeha any amin'ny inspiraka hafa mampandeha lavidavitra idirantsika zay avy efa matetika ny mozika ony rehefa mandefa fisainana lavitra dia hafa ihany koa ny fandraisan'olona anazy fa satria zany zay moa tonga soa tia tamatavy dia aloha sitsika fandombera kely ihany koa mialohan'ny tena anarahantsika ny mozika ihany koa welcome to Jam Rock inona ny mozika atsika voalohany Rootsman mon bébé io le misy le resaka dokoely mitaly dokoely manko mahay mitaly aminay ambopo any ay iny bavimanitra iny ao ararahantsika mon bébé pao daoazy dia tafaverina somatsara ato anaty fandaharantsika Tamaga tamatavy zay misy anay amin'izao fotoana izao araka ny teneninay sy reny fampafantarany reny hoe dia miomana indray tsika mpanaraka amin'ny fandaharana destination malagasy indrindra moa ianareo atao tamatavy fa dia ho tetezinay hoe iza avy ireo artista zay hoe voantso na hoe voasany ekipany destination malagasy dia mitodika ato amin'ny Rootsman indray tsika araka n'ilay niteneninao teo hoe io ny mozika mampandefa fisainana dia mipetraka foana Rootsman hoe avy aiza le famoronana satria matetika ny olona rehefa hoe miditra roots rasta zay dia ny olona manana fomba fijery hafa mihitsy hoe eto moa tsika ranomamy ny sotrotritsika fa ny olon-kafa tena manana azoko sady bon izy zany filinina izy filinina izy fa tsy hoe voatery hoe rasta tia dia tsy maintsy mity tsy voatery fa arakaraka ohatran'izay fa tsy hoe voatery hoe mifoka kely dia zay vao miakatra inspiraka ninay aloha tonga dia efa hoaniny amin'izay fahazahoany anazy bavy hoanina fahazahoany anazy tonga dia hoaniny amin'ilay fahazahoany azy vao mety aminay iny tsy andrasanay ela iny instru iny fa tonga dia kapony inona ny hirany Rootsman tsy napozinao hoe alaza be nefa nalaza iny dia efa mon bébé iny ihany mon bébé goodbye Sahil Darlene presque nany hoe filinina fotsiny alefako dia izy ambony mandahatra lasa iny tsara tsy lasa iny moa dia fifihiniko eo ihany mozikanao ty ve nieritreretinao ndray andro any hoe
atao fitadiavam-bola satria raha ny zavatra tsapako mety hoe passion fotsiny loha le izy tamin'ny voalohany. Passion fotsiny izy dia tsy nananeritreritra koa zany za hoe andeha hira hoe za zany lasa mpihira za tsy nananeritreritra zany fa mizarazara amin'ny namana dia mamaromarotra indraindray satria ohatran'izay mafimafy koa ny fiainana dia tsy manam-potoana le hoe za zany tsy nihevitra hoe hira io mampidiboly zany tena marina na hoe alaza amin'le mozika dia saorana koa ny namana tamin'ny quartier any lisan'izay troupe Ghetto Lakatso amin'ny tanàna boulevard de la Victime sotra lesany fa raha tsisy alesany za mety tsy zao frère ko foana lesany respect maventy tantaraiky zavatra kely nareo raha ohatra hoe mijery ny clipny Rotsimana dia miala tsiny mampiasa an'le terme fa na Rotsimana raha mety leo an'izay ihany efa maninona ary zany teneny mirina hoe boty fa matetika ny mozika ataony ohatrany hoe tonga dia mampiseho hoe zarangany tena bandy fa rehefa miresaka aminy skay izy malefaka kely tsy napoziko mihitsy izay le hoe aleo mifankafantatra tsara ihany dia fantatra hoe inona eo ambady matetika zavatra fiteneny Rotsimana dia hoe zay olona nandalo fijaliana fa tsy toka dia amin'ny toerana misy zao na ianao miresaka raha dia eny mihitsy hoe olona mapetrapetraka fiainana fa tsy le miseho le je suis quoi sy mango mandeha par kilafiny ko olona rehetra manko nandalo fijaliana daholo fa samby amin'ny kilafiny fa tsy hoentina hoe fijaliana andeha hitarainana ty sy ary fa samby amin'ny kilafiny dia mety mafy neninao mety mafy koa neninao atao ihany tsika nahita ny tsirony ohatran'izay fa mampiezaka le fijaliana koa ny raha tsy mandalo mety tsy manana ezaka anao sady tsy manana hoe ohatrany ahoana tondrasako ny fiainako sy ny tany sy ny tany ohatran'izay inona ny zavatra tena hoe ataontsika hoe lesona mety hoe tsy ataonao intsony nefa ny lesona ihany koa mety hoe anisan'ny nanovany fiainanao hoe zavatra ohatr'izao ty mety na zao le fijaliana nandalovanako zao tena nataoko lesona en plus koa le tantinako nitezana tena misaotra betsaka fa raha tsy nibedibedy nikapoka tamin'ny copain mety sarotsarotra ihany satria nadididitra koa ny boty tamin'izay andro Rotsimana ve raha nikapohana amin'ny kitay zany tsy tonga dia hita be hoe io fa mivaramena be dia ohatr'izay hoe nitezany tantine dia fa tena misaotra betsaka fa raha tsisy anazy dia mety tsy sotra ilaina ihany le kapoka zany tamin'ny androntsika manko reny mbola mety fa amin'izao tonga dia mamaly ny zanaky ny Rotsimana iny ohatra kapohana zany na mety ianao raha tsy sahy kapoka anazy akory mahinakina mahinakinaka ok ary fa zao hidirako le ny mozika izay ataon'ny Rotsimana ve indraindray misy idirany fiainanao manoka ya misy idirany ka indraindray ohatrany hoe Lakatso 3.0 iny hoaratsika eto izy hoaratsika izy tonga dia hoaratsika zao zay satria zay misy idirany fiainanao ino moa ny tantaran'izy ty nanomboka zay tao anaty ghetto tao ambany dia nangalangalatra sy ny tariny tsika ho aboty ihany tamin'izany andro fa io moa zany taona manova zavatra boty miova fo zany tsy hoe miova fo fa taona mananatra io taona io rehefa miakatra boty lasa endry mbola tsy manaiky an'izay ya ok aloaloha rahaitsika le clip dia vetsika mivernety indray tsika mahita azy ok dia tafaverinao somatsara tsika aty amin'ny oxygène 501 zany hoe aty Tamagany tena maromarona koa zany hoe nitafian'ny ekipa aty mihitsy zany Rotsimana izay ngamba raha azoko ilazana azy dia manararoatra trany izy ahay eto amin'ny destination malagasy ihany koa no resaka amin'reto artiste matavy reto fa raha misy ny ataontsika hoe
hoe mba meo lista ny artiste tamatavy sy ankafizin'olona dia tafiditra tao anatin'le compte Rotsomanina ary rehefa miakatra avy dia avy mihitsy na ny toerana misy ianao ary inona ny zavatra miova amin'ny fiainan'ny Rotsomanina en tant que hoe ma-artiste anao satria araka ny teneninao izay hoe taloha ianao hafa mihitsy dia amin'izao koa ianao efa hafa dia misy zavatra Rotsomanina ve le anisan'ireo artiste somary misy zavatra hoe afenipena na tsy dia misehoseho na misy zavatra tena tandremanao hoe amin'ity toerana misy anaty zao zavatra zao tena taoko tsy teny aho hoe fady fa taoko azoko zady ny resaka fiafenana sy ny tariny moa na nanaovako artiste moa tsy andeha higadra donc tamatavy jiaby za matoko fa efa mahita anahy foana andavanandro za zany na fantako ianao na tsy fantako ianao fa vao miarahaba anao dia efa hetsiko ny tanako dia vao mahita ny Rotsomanina matetika tonga dia 32 ans aloha mihita dia ohatr'izay dia za zany tsy mifehy na za raha mandeha mampiady akoho rehefa pause tonga dia anaty combat de coq tsika any atsika iny tena tiako iny ka iny tena fianam-boly aparan'ny mozika zany dia ny mampiady akoho iny ny passionko iny manafatra mihitsy ara za indraindray manafatra ny andafy sy ny tariny afarana avy any mihitsy le akoho dia manafatra iny ihany ny passionko dia naaiza zany tsika mandeha foana fa io zany tsy masaka anany mpankafy hoe iny tareany iny hitako isan'andro sy ny tariny tsy masaka anany zany rehefa tsara fiarahamonina koa ianao antronon'olona rehefa misy hoe ahosokotroka dia ohatr'izay dia tsy manavaka akory raha hoe tia ny olon-dehibe na ny zazakely na hoe mpanambolana raha ambatra rehefa aminazy samy mitovy ihany dia ankoatran'izay fisehoana zay ary satria zany iny efa apetraka ao mihitsy amin'ny fiainanao manokana hoe na tsy afenipeniko zany hoe iny za andalana eny dia hoe anisy kaskety aloha na nisy ihana fa inona ny zavatra tena tandremanao ary ataontsika hoe sarotra amin'ity fiainanareo artiste ty le tena tandremako zany ity le hitanao le ohatra hoe mivoaka misy olona indray aloha hitako hafahafa ihany tsy hoe manaratsy fa hitako hafahafa ihany satria miantso anahy izy amin'ny lalana ohatra na hoe anatin'ny restaurant ohatra zao miantso anahy nefa za mbola miresaka amin'olona ty za miresaka mandamina olona ty andasikely dia misy sasany mitezitra dia nefa tsy afaka ratrapeko en même temps zavatra rehetra nefa za mbola ho avy eo ihany oa za dia indraindray tezitra sy tany dia ohatran'izay fa tsy matetika indray olona indray indroa zany za nahitan'izany atra amin'izay nanaovako dia ankoatran'izay inona koa no mety hoe mbola tandremanao sa ianao indray ohatra ny hoe miezaka foana hoe manao tsara amin'ny fiarahamonina dia efa zay anisany tsy hitako manko andeha hitandremako amin'izareo nefa zareo aby lamina be sady io arakaraka n'le fomba fiainanao andavanandro foana rehefa hitan'olona fa milay ianao dia tsy hoe za milay fa rehefa hitan'olona milay ianao dia mifamaly eo foana fity io na hoe na ny tranoko raha tsy tonga dia feno bandy daholo bandiko rehetra any sy ny tariny tsisy prestige zany io rehefa zay tonga dia tonga aminao any dia ampiady akoho kely tsika tonga dia efa any amin'ny terasy any tsika mampiady akoho dia efa tsisy hoe tiana fantako ty fantako androany dia ty tsy ampidiriko nao tonga dia efa koroka efa mazaka an'izany indray grand maître tsika amin'ny tanàna gaga zay le olona hoe izy ary ty grand maître teneny Rotsomanina ty tsy tenenay ok ary inona indray ny mozika zay miandry atsika satria mijery ihany koa ny mpijery atsika hoe inona indray ny mozika atsika manaraka Rotsomanina Tonight inona indray ny tantaran'izy io love story ino moa andrasany efa vakiko tsara mihitsy le zavatra niteneninao tato sady le zavatra voasoratra ato no vakiko na dia mbola tsy nikarama 15 millions ary dia be fitiavana satria ohatra nalaza be le 15 millions rehefa tsisy 15 millions anao dia efa aza mandondona ny tranoko nalaza be tamin'ny Facebook iny manampitiavana foana fa ato anatin'ity toneta ty mampiseho tsara mihitsy hoe be fitiavany Rotsomanina
tsira mihitsy ao ary rahantsika nytonahita dia mazaho fafinaretana be dia ho anareo antokatrano zay mifankatia tonga dia efa mipetapeta sady ho avy ty ny Saint Valentin efa tsy mety misarabady amizao idiratsika zay avy eo idiratsika zay avy eo nda oare warahantsika ny mozika ny Rootsman. Muzika ny Rootsman reny mbola isy muzika vaovao be anisan'izay tena mafana be mihitsy amizao fa mialohan'izay Rootsman nisy aniantsika mianadahy teo mahakasika an'ity resam-pitiavana ho avy ty ny Saint Valentin ohatrany hoe ratsy ery zany fomba iresako azy nefa tsy velona raha tsisy fitiavana enjana be raha enjana be maninona tsara amizay le zavatra teneninao teo tsy mety misarasaraka amizao tsy mety misarabady amizao fety mpifankaty zao ya satria andro koa moa zany ianao mangatsika dia saraka amin'ny dra zany ohatrany sarotra be Saint Valentin koa mangatsika eo la raha misarabady aza misarasaraka vatany zany tsy mety tsy mety inona ry Rootsman no mampaharitra ny fitiavana satria idira kely fiainana ara-pitiavana anao satria ianao mihitsy nanaparitaka an'iny tao anatin'ny pejy eto aloha zay dia mbola mamerina ny firaronsoa hatrany amin'izay hoe anniversaire anao vao tsy ela izay dia anisan'ny tena nitononinao tao anatin'ny pejy mihitsy hoe hafa mihitsy madamako sy ny zanako fa ny fomba ny souhaitenjareo an'ilay anniversaire dia za mahita hoe raha ny fifankatiavanao sy madama dia mafiorina be mihitsy dia inona ny ohatrany hoe karazana secret kely mba tianao ifampizarana an'ireo mpijery antsika sy ny mpakafihany koa indrindra ma jeune artiste anareo zay za tsy teny hoe misolosolo vady tsy any akorony fa hoe jeune nefa ny tena hoe maharitra ao anatin'izay resaka fitiavana izay tena misaotra betsaka amin'izay question zay bon ny antomboko anazy moa zany fomba fijery samihafa laha koa zany mila jerena tsara hoana ty démarche ty mama ty sao dia amorerety dia ny faharoa moa zany tsy abaribary olona problème io zany anaty fiarana tsy maintsy misy ady nanify sy lela raha mifanaikitra nefa lela ihany manafisafiny nify amin'ny fin dia ohatrohatran'izay ady foana zay misy blème foana zay fa amin'ny coin zay mitantara anazy dia amin'ny coin zay miady dia rehefa voalevitra izy dia leferina fa raha tsy voalevitra moa izy inona moa ny azo atao fa ny aminahy zany hitako ohatrany maharaka anahy izy dia mitsinjo avenir be izy hoe tsika anao an'izao vao manana kely dia ohatran'izao raha misy za mahazo avy aty dia atambatsika ohatran'izao fanampy zany zay le mampiavaka anazy dia izy moa zany tsy te genren'olo ary izy koa tsy te hoe maro namana za dia miarakaraka amin'ny namako eo izy zany apetrany mihitsy hoe mavevavy izy manatsatenaka tena hitako hoe tsy haiko any amin'ny sisiny any fa hitako le ambany masoko aloha tsy haiko na voafitaka za mbola tsy nahita erreur dia ambany masoko dia hitako milamina izy dia ohatran'izay dia sady rehefa miady ho aza voavoaka anaty Facebook reny fa tsy mety reny nanahoana ny eto indray Rootsman mamesy papa ho anareo lehilahy artiste moramora tamin'ny madamanao ihany ve satria raha tsy diso tsy artiste ny madamanao tsy olona hoe misehoseho malaza amina réseaux sociaux fa olona hafa mihitsy olo tsotra zany itenenako anazy ohatrany ahoana satria ianao manko le malaza ary ianao le araka niteneniko teo hoe jeune dia ianao koa fahafantarany olona koa hoe Rootsman ty anay ty tianay ty tsy maintsy misy foana mety hoe appel amin'ny dérapy resaka amin'ny dérapy ao anatina non tsy maninona dia tiako tenena hoe moramora tamin'ny madama ihany ve nandray anao hoe miaraka amin'ny star izy na mety hoe inona ny conseil anao manokana taminazy hoe mety misy zavatra ohatr'izao mety mandalo fa iza taitra fotsiny ve sa non io koa zany rehefa maditra za dia kobony foana io mora fantatra ne anaty koby fa izy koa tsy dia olona taitaitra be vao misy zavatra izy no hitako hoe calme kely taitaitra izy ohatrohatra mitovitovy foana zay
ohatran'izay tsy de taitaitra tsy tonga dia mora mipanika amin'ny zavatra raha mandalo zany fa sady izy milana lamina raha ny fahitako anazy fa tsy haiko ny fa ianao no fahitako madididitra kely fotsiny za tsy miamina am'le côté le hoe ampirafy zany tsy de any tsy any amin'iny ianao tsy any amin'iny za fa inona le tianao tenena Fa le le- hoe kobony ary rehefa maditra le bebe lo tokony fantatra foana eo anaty fiarana isan'andro vaky ve nao mipetaka amin'olona anankiray dia tsy fantanao hoe misy zavatra miova kely sady aminay zany efa tsy antsony zany tsy anatin'le resaka hoe vehivavy arina lehilahy arina zao ary tsy efa tsy antsony le filoanay le filoanay ahoana ny tena parpaing tokotany sy ny zao fa zay tsy mahavita américain le feeling américain fa manontany vidina parpaing ndray vitanay mamy ie zany rehetra zany moa ny fampizaranay satria ho avy ny Saint Valentin dia matetika ihany koa rehefa hoe fiainan'olona star sady ny zarainy tao amin'ny pejy ihany koa izay hoe madama an'izay dia tsara ho fantatritsika hoe ohatr'izay zany fomba fijerinareo ao anatin'izay fiarahana sy mampaharitra ny fiarahana zay dia zay ohatra ny tadidika ery le hoe zay zao manontany vidina parpaing fa tsy manao style américain tsy manao style américain zay reny foana mety am'izao io ane andeha vidy tobile tsara ohatra za nefa any amin'ny 2000 ohatra hoe 2025 zao 2026 tsika zao 2027 iny efa mihenana raha nividiko 500 millions iny mety 150 millions iny amin'ny 2027 fa raha ohatra hoe tokotany ty vidiko ohatra 100 millions mety 300 millions iny amin'ny 2027 io zany zavatra tsy mahafaty vola azonao mbola misy hira koa avoakatsika any amin'ny manaraka vola dada titranytsika zany tsy mahasaloha zavatra maro fa tonga dia vola dada ahoana ny azavako vola dada dia mena lisany système ao anatin'ny premier couplet deuxième couplet refrain dia milamina dia miara mitsinjaka amin'izay amin'ny fin rehefa tafo ohatra zany firy taona moa zao ny zazahanareo zanakareo 7 ans 7 ans inona ny zavatra niova teo amin'ny fiainan'ny Rotsimana en tant que hoe papa satria nisy fotoana ihany koa Rotsimana somary nitantara iny moa fiainan'olombelona iny e ohatra zao hoe raisiko manokana ianao tsy dia misy relation akaiky be amin'ny papanao or nefany efa tonga teo amin'le toerana hoe ray mpianakaviana ianao mety misy zay erreur taloha any tsy ho averinao amin'ny zanakanao tsony ve sa ohatra ny ahoana indray ny fomba hitondrany satria tsy maintsy mipetraka foana ny fomba fijery iny hoe papa zaho amin'izao fotoana zao io zany ohatrany tsy dia hitako hoe inona fiovany fa mitombo ray zany Rotsimana tombo ray ny Rotsimana voafanako ve ny tenako tsy voafanako ny zanako tsy maintsy voafanako dia mianatra tsara izy dia milamina izy dia zay izy dia rehefa andeha ary izy dia mandeha izy fa tsy hoe raha io tsy zany tsy dia hitako zavatra niova fa izy foana ohatrany porte chance porte chance izy tamin'ny fiainako zany tako hoe ohatra ny ataon'Andriamanitra hoe tena misy Andriamanitra tena misy tsy avelany hijaly zany zavatra ray namboariny tena misy satria nanomboka nisy ny zanako vao tsikaritrako fa hoe ataony zavatra mandeha foana za tady vola hita vola mba mangataka ny zanako ty afaka manolotra zany izy ambony tena oaya be fitiavana be sady milay be iza moa ny anarany zanako Rotsimana zay Anushka sady manao kokoa ny Anushka ihany koa taty Mirna mankasitraka ny Rotsimana nizaran'izay fiainanao manokan'izay na ny fiainanao sy madama na ny fiainanao miaraka amin'ny Anushka ihany koa fa zao tia ny tena maranantsika ny mozika izay arahantsika izay hivoaka rapitso raha ohatra hoe fampanaraka ny pejy ny Rotsimana ihany koa dia efa mahafantatra hoe izy zava-baovao hivoaka mipoaka be rapitso titre atsika zany rapitso lakatsy-pity arahantsika eto avantage voalohany aloha amin'ity émission destination malagasy ty malagasy ato atsika manaraka azy sira daholy kasitraka ny titre dia lakatsy-pity zaza masikiny fa manam-pitiavana
zay le izy zay zaza masikiny fa manam-pitiavana somary mahantratra nefa be fitiavana somary mahantratra fa be fitiavana fa raha antsika reo dia miverineto zay sorotsimanina avy eo fanao veloma sy mitondra zay afatra tsara mbola hoe hoentina ihany koa atao anatin'ny fandaharana destination malagasy. Mandeha dia mandeha ny fotoana fa dia satry foana ihany koa ny araketo fa misy ny zavatra ihany koa rehefa tsara rotsimanina dia aleo taperina fa raha hoe zavatra matsiro mbola tohizana foana dia lasa efa maheno tsiron'iny foana manaraka dia leo asa ohatrany hoe tsy miova mihitsy le plat matofoka voilà dia nefa ny mpanaraka destination malagasy ataontsika tsy ho tofoka ny rotsimanina mihitsy sy tsy ho tofoka le fandarana dia aleo taperintsika zao zay faly be aloha zay voalohany indrindra satria hoe tanteraka ihany ilay projet hoe tonga tia Tamatavy hiaraka aminareo artiste tia Tamagasy satria enina mihitsy ny laza hoe vao resaka hoe fahaizana artiste zany dia mahay raha ononareo aty Tamatavy dia anisany tafiditra ao anatin'le mahay raha zany ianao dia irarianay hoe ho lasa lavitra ihany koa anatin'ny mozika dia aza misalasala rehefa misy ny fiara-miasa tianao atao eto amin'ny destination malagasy eto amin'ny record fa vonona foana izahay. Misaotra betsaka anareo izay mpanaraka amin'ny avaran'ny télévision-nay misaotra betsaka destination malagasy dia misaotra betsaka ky Pavimia mankasitraka be Andriamanitra mitatsika rehetra dia ohatran'izay dia mankasitrako dia zay ny fiarahantsika teto amin'ny fandaharana destination malagasy tsy hainy tsy hisaotra ny ekipa rehetrarehetra atao anatiny atona ny team record zany ny production satria tsy tonga tia Tamatavy ihany koa izahay raha tsisy an'ireo ekipa solide be ireo ny fianakaviam-ben'ny record Madagasikara ny direction indrindra dia tsy adinoina ihany koa ity toerana mahafinaritra be ity aty Tanambao 1 no nampiatrano ny destination malagasy tamin'ity androany ity dia tsy aizy zany fa araka ny tazanareo eo amin'ny latabatra ihany koa dia ty amin'ny oxygène 501 iny moa le mahatamatavy ny Tamatavy iny Tamaga 501 Tamaga 501 dia teo amin'ny resaka taovolo ry zareo mpikarakara taovolo taty Tamatavy mahay raha koa ny aty Tamatavy koa kainy ty resaka lamody tsy napozy coiffure tsara volo tsara ohatrany hoe arina fa any amina resaka volo sy ny maquillage dia isaorana ihany koa ry zareo dia ny ankoatran'izay moa zany style amin'ny resaka fampiakanjo dia za mihiny fa tsy mahalala an'izany styliste Sacha Bambam zany zandriny Tansimena dia sady ny tompony entany iny inona aloha le entany le lamba ohatr'izao tompony le style tonga dia Britney Beyoncé tonga dia Beyoncé ohatrohatr'izay zany za ty androany tonga dia milay be mihitsy mimikely mankasitraka ny Sacha Bambam ihany koa anatin'izay fiara-miasa izay dia mbola mamerina fankasitrahana ny rotsimanina. Misaotra betsaka mankasitraka anareo rehetra engany ho tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra dia sirabizo dia izay ary fa dia mirary soantsika rehetra dia aza adinoina amin'ny Saint-Valentin artiste tena anisan'izay tianareo sendrasanareo ihany koa niaraka amintsika eto dia ny zoma melohan'izay mbola aty Tamatavy ihany no misy atsika. Bye bye.